Ny vakteny izay voalahatra itonivon'ny fiangonana Apokalipsy eto Madagasikara araka ny perikopa anio sabata 7 May taona 2024 dia araka izay hita ao amin'ny bokin'ny Deuteronomia. Deuteronomia toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 20. Vakteny voalohany ao amin'ny boky Deuteronomia toko 7 atomboka amin'ny andininy voalohany ka hatsahatra amin'ny andininy 20. Ny soramandry dia eo amin'ny andininy 7 ao amin'ny toko 7 dia milaza manao hoe filazana ny faneken'i Jehova tamin'ny Israely sy fananarana azy andrao misy mandika izany fanekena izany. Rehefa hitantsika ary zany dia vakina amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Deuteronomia toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 20. Dia niantso ny Israely rehetra mosesika nanao taminy hoe ianareo efa nahita izay rehetra nataon'i Jehova teo imasonareo tany amin'ny tany Egipta tamin'ny Farao sy ny mpanompony rehetra ary ny tany rehetra dia ny fizaham-toetra lehibe izay efa hita ny masonao dia ireny famantarana sy fahagagana lehibe ireny. Nefa tsy nomeny Jehova foalala sy maso ahita ary sofina andre ianareo mandraka androany. Dia nitondra anareo tany anefitra 70 taona aho. Tsy rovitra teny aminareo ny fitafinareo ary tsy rovitra teo amin'ny tongotrao ny kapanao. Tsy mofo no fihinanareo ary tsy divay natoka no fisotronareo mba ho fantatrareo fa izaho no Jehova Andriamanitrareo. Ary noho ny tonga tamin'ity tany ity ianareo dia nivoaka Siona mpanjaka ny Esbona, Sioga mpanjaka ny Basana hiady amintsika, dia resitsika izy roa lahy. Ary nalaitsika ny tany ka nomentsika ho zaran-tany ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasaky ny fireneny Manase. Dia tandremo ny tenin'izao faneken'izao ka arao mba ambinina ianareo amin'izay rehetra ataonareo. Ianareo rehetra miseho eo anatrehan'i Jehova Andriamanitrareo anio dia ny lehibenareo sy ny firenenareo, ny lohan'ny firenenareo sy ny mpifehanareo ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely, ny zanakareo madinika koa sy ny vadinareo ary ny vahiny eo amin'ny tobinareo mba amin'ny mpikapa-hazonao sy ny mpantsaka ranonao hidiranao amin'ny faneken'i Jehova Andriamanitrao sy ny fianianana izay ataon'i Jehova Andriamanitrao aminao anio, hanandratany anao ho fireneny ary mba ho Andriamanitrao izy araka izay nolazainy taminao sy araka izay nianianany tamin'ny razanao dia Abrahama sy Isaaka ary Jakoba. Ary tsy aminareo ihany no anaovako izao fanekena sy fianianana izao, fa amin'izay eto amintsika anio eto anatrehan'i Jehova Andriamanitsika sy amin'izay tsy eto amintsika anio koa, fa fantatrareo izay nitoerantsika tany amin'ny tany Egipta sy izay nandehanantsika namaky ny tanin'ny Jentilisa. Ary efa hitanareo ny fahavetavetany sy ny sampony hazo sy vato sy volafotsy ary volamena izay teo aminy. Fandrao hisy lehilahy na vehivavy na mpianakavy na firenena eo aminareo izay manana fo mivily anio ka miala amin'ny Jehova Andriamanitsika handehanany hanompo ny Andriamanitra reny fireneny reny. Fandrao hisy faka eo aminareo izay miteraka zava-mangidy sady mahafaty. Ary raha reny zany olo zany ny tenin'ity fandronana ity dia iaraha-batena ao ampony izy ka na hoe hanampiadana aho fa hanaraka ny ditry ny foko, handringanana ny leony mba mangetaeta. Ary Jehova dia tsy ety hamela ny elony fa hanetroka amin'izany lehilahy izany ny fahatezerany sy ny fahasarom-piarony ary toetra aminy fanozonana rehetra izay voasoratra amin'ity boky ity ka ho vonoin'i Jehova tsy hoe ho ambany lanitra ny anarany. Dia ho sarahany Jehova amin'ny fireneny Israely rehetra ho amin'ny loza izy
araka ny fanozonana rehetra amin'ny fanekena izay voasoratra amin'ny ity boky ny lalàna ity. Vaky teny faharoa dia araka izay hita ao amin'ny filazantsara ny Mateo toko 5:12. Mateo toko 5:12 dia ny andininy 1:20 ary atsahatra amin'ny andininy 9:20. Mateo toko 5:12 andininy 1:20 atsahatra amin'ny andininy 9:20. Ny soramandry dia ny hoe ninasitranan'i Jesosy ny zanaka vavin'ilay vehivavy Kananita. Rehefa hitantsika izany dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Kristy Jesosy hatrany. Dia niala teo Jesosy ka nankany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantsona na hoe, mamindrafo amiko tompoko zanak'i Davido, ny zanako vavy ampahorian'ny demoni loatra. Fa izy namaly teny azy, dia nanatona ny mpianany ka nangataka tamina na hoe, roa izy fa miantso mafy ato aorintsika. Ary izy namalika nanao hoe, tsy ny rana afa-tsy ho amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely. Fa nanatona ihany ra vehivavy, dia niankoka teo anatrehany ka nanao hoe, tompoko, vonjeo aho. Fa izy namalika nanao hoe, tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho amin'ny ambokely. Fa hoy ra vehivavy, marina zany, tompoko. Fa na dia ny ambokely aza dia mihinana zay sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, ra vehivavy, lehibe ny finoanao, tongava aminao araka zay irinao. Dia sitrana ny zanany vavy tamin'izany oro zany. Vaky teny fahatelo dia araka izay voasoratra ao amin'ny epistely voalohany nosoratan'ny apôstôly Paolo an'ny Korintianina toko 5 atomboka amin'ny andininy voalohany ary atsahatra amin'ny andininy 17. Korintianina voalohany toko 5 andininy voalohany hatramin'ny andininy 17. Ny soramandry dia ny hoe, ny nandeferan'ny Paoly tsy ho velominy fiangonana tao Korinto. Rehefa hitantsika izany dia iarahantsika mamaky hatrany amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy ilay tompony teny. Tsy olona afaka vaho, tsy apôstôly vaho, tsy efa nahitan'i Jesosy tompontsika vaho, tsy asako ao amin'ny tompo va ianareo. Raha tsy apôstôly ho an'ny sasany aza, dia apôstôly ho anareo koa. Fa ianareo mitomboka sy maha-apôstôly ao amin'ny tompo. Izany no avaloko izay manadina. Mo tsy mahazo mihinana sy misotro va izahay? Mo tsy mahazo mitondra vady va izay isan'ny mino va izahay? Tahaka ny apôstôly sasany koa, sy ny rahalan'ny tompo ary Kefasy. Sa izao ihany izao sy Barnabasy ihany ny tsy mahazo mitsahatra tsy miasa? Iza no mandeha miantafika ka mivelona amin'ny haren'ny tenany? Iza no manao tanimboloboka ka tsy mihinana ny vokatra? Ary iza no miandro ny ondry manosy ka tsy mihinana ny rononony? Mo araka ny fihevitry ny olona va no itenenako izany, sa ny lalàna mba milaza izany koa? Fa voasoratra eo amin'ny lalàny Mosesy hoe, aza manakombona ny vavan'ny omby amin'ny velivary, na omby va no ahian'Andriamanitra? Sa noho izahay mihitsy no nanaovana izany teny izany? Eny, fa noho izahay indrindra no nanoratana izany, satria izay miasa tany dia tokony hiasa amin'ny fanantenana, ary izay mively vary dia tokony ively amin'ny fanantenana hahazo. Raha izahay namafy izay zava-panahy ho anareo, dia zavatra lehibe va raha mba mijinja izay anananareo araka ny nofo kosa izahay. Raha ny hafa aza manana izany fahefana any aminareo, tsy mainky ava fa izahay, kanefa tsy manampatra izany fahefana izany izahay, fa miafy amin'ny zavatra rehetra fandraho isakana ny filazantsara ny Kristy. Tsy fantatrareo va fa izay manompo amin'ny zavatra masina dia mihinana ny amin'ny zavatry ny tempoly, ary izay manompo eo amin'ny alitara dia miombona amin'ny alitara. Votahinana izany teny izany mba ahasoa ny fanahintsika. Ivavaka tsika isotra an'Andriamanitra.
ny amin'izany vaky-teny izany ary vavaka kotsika eo ny amin'ny fanatitra sy ny mpahavoly-karena sy ireo fanatitra maro hafa zay atolotsika an'Andriamanitra ho fampandrosoana ny asany anio izao izany. Iaraka ivavaka isika. Jehovah Andriamanitra ray eo, Andriamanitry Abraham ianao, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakoba. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay. Misaotra anao zay raha eo satria nitantananao ny dianay tonga soma tsara eto amin'ity fiangonana mahitsy fanavaozana ity. Tafavory eto zay feno ny fiangonana hatrany tokotany mba hidera sy hankalaza anao amin'ity tapony ity tendrombohitra ity. Misaotra ny tahinao anay ka nahafahanay nitondra ny fanatitra sy ny fahavoly-karena sy ireo fanatitra hafa fampandrosoana ny hafatrao. Misaotra koa ny tantananao ny dianay izay tonga avy lavitra nanodidina nyity faritra ity. Misaotra koa ny tahinao ny fiangonana eto toerana sy ny mponina eto toerana, ny mpitondra fanjakana eto toerana, be ny tanàna sy ny vadiny sy ny filohan'ny fokotany. Tonga miaraka mivavaka aminay eto koa mba hiaraka hisaotra sy hidera sy hame voninahitra ny anaranao. Raha tsy sitraponao zany dia tsy tanteraka dia hisaoranay ny anaranao. Koa dia mitanena ary Jehovah amin'ny alalan'ny vaky-tenin'ny soratra masina izay nivakiana teo, fa mihaino indray zay ny amin'ny hafatra izay tianao omenao ny fiangonana, miainga avy ety amin'ny fiangonana mahitsy fanavaozana ity. Anao anie ny dera sy ny haja ny voninahitra mandrakizay. Halleluja, amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Voalohany indrindra dia fifaliana ho any miarabantsika vahoakan'Andriamanitra aty ambanivohitra lavitra aty mahitsy ny fanavaozana. Sady lavitra ny toerana no mbola eo koa ny lalana, ny faratsy ny lalana, kanefa dia misy vahoakan'Andriamanitra aty ambanivohitra lavitra aty. Koa dia miarabantsika paroasy ny izy moa zany tsika aty zany, paroasy n'Ambady Vikinina. Ambady Vikinina zany mbola ary aloha ary Ambady Vikinina izay tonga maro eto amin'ity fiangonana mahitsy fanavoazana aty izay faly mifanaritava aminareo. Arapaina manokana koa ny be ny tanàna mivady sy Andriamatoa filohan'ny fokotany, na dia mangatsika aza ny andro dia nafoinareo ny tokantrano tokony mba hitsilailay ambony fandrinao, fa dia tonga nanatrika izao fotoam-pivavahana zao rehefa naheno hoe andalo pasteur Mayola sy ny vady aman-janany ndao mba anatrika, na dia nifakaitatava fotsiny ary. Koa dia homariky ny fiarabanay anareo telo mianaka mpitondra fanjakana eto toerana dia efa nofahofantanana izay homariky ny fifalinay ary dia hoarahanay amin'ny tehaka mafy zany ho voninahitr'Andriamanitra. Halleluja! Misaotra indrindra anareo telo mianaka. Ny zavatra nanaitra rehefa nandeha taty zay dia ny fambolena mananasy. Feno mananasy amin'ity faritra aty ary tena mamboly mananasy tsika. Koa dia mba mitsikitsika ohatran'ny mananasy zany mba hitako ny endrikinareo tena ao misy be ny tanàna sy fokotany zay sy fokotany nieky meme ihany ray aman-dreny farana fa tena mafinaritra izy ty tena toeran'ny mananasy ity. Dia rehefa asaina Makasary mba mitsiky manao hoe mananasy dia mitsiky daholo ny rehetrarehetra, na ny banga ary mba mitsiky sady zany ve. Dia faharoa manarakaraka an'izay mba ny fo maraina ihany zay, efa tamin'ny 5 sasany dia efa nifo, satria hoe amin'ny 9 sasany miala aty Antananarivo fa hanenjika fotoam-pivavahana amin'ny 7 sasany aty zany. Tamin'ny 9 sasany tokoa zay niala tany fa tena tsy natratra fotoam-pivavahana tamin'ny 7 sasany fa amin'ny 10 sasany vao tonga, adiny 4 zany zay vao tonga aty niainga avy any Antananarivo nampin'ny embouteillage ary mbola nibahana ny vovoka koa teny an-dalana, satria dia raha tsy misy vovoka ty tanàna ty ngamba tsy malaza, satria dia lasa mivadika vazaha daholy ny voly sy ny endrika tratra ny vovoka eny an-dalana eny. Na izany aza dia tsy nampiverin-dalana anay ny vovoka, fa dia tonga zay mba hiaraka hifaly aminareo sy hifanaritava amintsika aty mahitsy fanavaozana. Halleluja! Betabe maky ny olona miteny pasteur Mayola zany ve dia anao inona aty ambanivohitra feno vovoka sy lalana ratsy aty? Za dia
pasteran'ny vahoaka malagasy rehetra tsy misy fanavakavahana izany. Jary miala eto tonga an'izany mananara zany aratsiny zay lalana zany any amin'ny 4 kilometatra tonga hatrany Marotsitra efa mahazo hatrany amin'ny 10 kilometatra dia tsika aty amin'ny 50 sa 80 kilometatra moa tsika raha vety Antananarivo dia atsika aty ve dia tsy tongako na dia ratsy takan'inona azy ny lalana na fotaka takan'inona azy ny aty rosy ty sampodiko fa tsy maintsy tonga any amin'ny mahitsy fanavoazany pastera Mayonnaise. Halleluja! Dia mahafinaritra ty amintsika satria dia misy rivodrivotra tsara ary ny paysage tena tsara be. Ho antsika eran'ny Madagasikara mandray zao afatra zao hatra ty ampitan-dranomasina izany fanavoazana mahitsy zany dia lalana makany Arivomamo, eo Arivomamo no verina miana varatra indray varatra andrefana dia avy eo Arivomamo 4 kilometatra avy eto avy eo Arivomamo 35 kilometatra fa zany lalana 35 kilometatra zany adany ray sasany teo na adiny roa vao vita noho ny faratsian'ny lalana nefa azo andanana ihany. Fahavaratra angamba izy ity ny tena mafimafy ihany rehefa fahavaratra. Androany tsika mba fampizara-ten'Andriamanitra androany voalohany mba tonga eto mpahafantarina tsika eto mahitsy fanavozana zany fa ity toroteny renesitsika ity dia eno eran'ny Madagasikara tsy eto Madagasikara ihany fa eno eran-tany izy ity. Mahafinaritra zany fa mba fantatra any ivelany any indray mahitsy fanavozana. Halleluja! Eny ary zay no ela fa dia mba hiditra ny amin'ny afatra ny tenin'Andriamanitra satria zao moa tsika zany vao mifankahita amin'ny vantana voalohany indrindra. Atsangano ny tanany hoe zay vao mba nahitana voalohany indrindra zany teto mahitsy fanavozana. Atao ambonimbony tsara mihitsy ny tanany hoe zay vao nahitany pastera Mayonnaise sy ny vady aman-janany. Atao ambony tsara mihitsy. Mba hitako tsara ny endrikinareo. Ianareo rehetrarehetra manangana tananareo zany mamekely ary rehefa mirava eto fa zay vao nahita voalohany. Zay nareo vao nahita voalohany mahazo andro any rehefa mirava eto za. Mahafinaritra zany fa efa re ihany laza le pastera Mayonnaise fa mbola tsy hita fa ty dia tena izy vatany mihitsy. Zay zany aloha avelantsika any entre parenthèse fa andehantsika andray ny afatra. Le vaky tenitsika androany amin'ny Deutéronomie dia miresaka n'ilay hoe fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely. Deutéronomie 7:20. Ny lohateny amin'izy io dia ny hoe filazana ny faneken'i Jehova tamin'ny Israely sy fananarana azy andrao misy mandika izany fanekena izany. Fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely dia nisoratana dia natao amin'ny soratra masina dia io Andriamanitra io tsy Andriamanitra ny Israely ihany fa Andriamanitra ny fireneny zao tontolo zao, Andriamanitra ny vahoaka eto mahitsy fanavozana koa. Dia raha nanao fanekena Andriamanitra zany tamin'izany dia hanao fanekena amintsika koa izy. Dia jerevo tsara ty resaka fanekena ty dia iainan'ny zanak'olombelona rehetra mihitsy ty na ny manompo an'Andriamanitra na tsy manompo azy. Misy olona manao fanekena amin'Andriamanitra fankilany, misy olona manao fanekena amin'ny devoly koa. Misy manao fanekena dia misy olona io fanekena io dia misy karazana ohatrany hoe raha mitsika gasy hoe fatidra, manao fatidra mihitsy hoe tsisy mivadika amin'ny fanekena izay ny fanaovana. Dia tonga hatrany amin'ny hoe misotro ranom-bolamena mihitsy ary hoe tena dia mifanaraka tsika amin'ity fanekena ty. Tamin'ny zanak'Israely hanao fanekena amin'ny Jehova ny zanak'Israely dia mitondra fanatitra, vonoina ny biby dia alatsaka ny rany. Fa ny olona manao fanekena koa amin'ny devoly dia manao kopia mihitsy ny devoly amin'ilay ataon'Andriamanitra. Izay ataon'Andriamanitra io dia kopien'ny devoly daholo. Dia mekory tsika raha tamin'ny andro ny zanak'Israely asaina mitondra biby ny zanak'Israely ho vonoina alatsa-dra mba azahoany famelan-keloko, asaina mitondra biby mba azahoany fitahiana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Dia jerevo koa ny olona manompo ny devoly koa na ny olona manompo sampo koa dia zay koa ny contrat, asaina mitondra biby koa atao fanatitra. Mitovy mihitsy le izy. Dia ny an'Andriamanitra hoe biby madio no entinareo atao fanatitra, ho an'Andriamanitra omby, ondry, osy. Fa jerevo koa ireny karazana fanompoana antsika gasy mola zany hoe manompo sampo izy ny gasy zany. Ireny fanompoana ivelan'Andriamanitra ireny koa dia mitondra biby koa fa tsy biby maloto no entina amin'ireny
tsy ary mbola nahita hoe olona nanao joro dia alika no vonoana na kisoa ny vonoana fa inona ny vonoana omby fa tsisy manao joro dia kisoa ny vonoana na manao fitokanana toerana anankiray dia alika ny vonoana fa biby madio daholo no entina dia zao ren'le mpanao mazy reny na ren'le olona mitazona ody mahery vaika be reny rehefa manao contrat amin'ny satana izy reny rehefa manao contrat amin'ny satana dia ity manao fanekena zany anao fanekena fa hanompo ahy ianao izao daholo ny condition ataonao zao nataonao tisy ty daholo dia tsy maintsy mitondra biby dia tsy maintsy alatsaka ny rany dia misotro ny rany dia jerevy le misotro ny rany zany fa kristy ary milatsa hoe zay misotro ny rako izy manana fiainana mandrakizay sainy zareo misotro rako amin'ilay fanompona zany dia io lay fanekena efa vita io ka efa samy misotro raha lay tsirairay avy zany vita fatidrahanao ny dikan'izay dia zao na eno a tamin'ireny olona afaka tamin'izy ireny hoe misy hoe ohatrany hoe manompo kalanoro manompo vazimba zazavavindrano manompo fanahy efa maty sy ny sisa dia ireto le fanahy tompona reto ozy izy na tsy haiko kalanoro zazavavindrano vazimba zany dia hoe misy fifanarahana atao fatidra inona le fifanarahana fatidra atao dia rangotina ny tratran'ilay anankiray zany satria ny hoany zareo lava sady maranitra dia atao mitratrany anankiray dia rangotina iny dia mivoaka raha dia rangotina koa ny anankiray dia mivoaka raha dia samy mitroka an'le raha am'izay zany ny andaniny sy ny akilany dia vita zay vita le fifanekena hoe tsy mivadika ntsony mandra-pahafaty dia amin'ny andro sy fotoana izay vadian'le olona am'ireo zavatra topoin'ireo zany dia voalohany indrindra zay fananana nomen'ireo ka nampanankarena ny olona io alainy tanany eny daholo rimbany eny na dorany trano na ataony vadibadika ny tôbilina na ataony marary dia maty dia lany vola ao daholo dia farany vonoiny am'izay le olona zareo ny mamono an'le olona dia namatiny mihitsy le olona satria nivadika tamin'ny fanekena ny fanaovana taminy nivadika tamin'ilay fanekena dia na amin'ny alina aza dia ampitahorony kenday ny tsindritsindriny ataony marary ny zaza ataony ripaka maty ny biby fiompy ny fambolena ataony nirepaky ny valala repaky ny avandra satria nivadika tamin'ny fanekena taminy dia jereo izay zavatra nataony zareo zay fa zavatra kopy ny an'Andriamanitra ihany io nalany alainy tahaka io fa ho an'ny olona zay manao fanekena amin'Andriamanitra koa zany ny olona manao fanekena amin'Andriamanitra koa no miandry azy raha miala amin'Andriamanitra rehefa manompo azy koa raha vakitsika ena io dia torany mitoko fa 720 an'le lohateny iverenako hoe filazana ny fanekeny Jehova tamin'ny Israely sy fananarana azy andrao misy mandika izany fanekena izany fananarana andrao misy mandika miala rehefa vita fanekena amin'Andriamanitra ianao zany dia anarina tsy hiala amin'ny fanekena dia zay koa ny devoly rehefa vita fanekena aminy koa anao anariny koa anao tsy hiala hoana ny an'Andriamanitra anariny tsy hiala ka hoana ny tsika tsy ho anarintsika koa tsy hiala tsika kosa izy mba Andriamanitra matotopoin'reto olona reto ry Andriamanitra zay tena atahorantsika lehibe io topoin'ireo koa ka ataotsika mitovy aminazy koa ny fanekena ny atsika dia zao ny zavatra ilazany azy ato raha isika amin'ny andeniny voalohany io ka hatramin'ny faharoa dia nantso ny Israely rehetra Mosesy ka nanao taminy hoe ianareo fa nahita zay rehetra nataony Jehova teo masonareo tany amin'ny tany Egipta tamin'ny Farao sy ny mpanompony rehetra ary ny tany rehetra dia ny fizahn-toetra lehibe zay efa hitany masonao dia ireny famantarana sy fagagana lehibe reny nefa tsy nomeny Jehova fo alala sy maso ahita ary sofin'andre ianareo mandraka androany dia nitondra anareo tany anefitra 70 taona tsy rovotra teny aminareo ny fitafianareo ary tsy rovotra teo amin'ny tongotrareo ny kapanao tsy mofo no fihinanareo ary tsy divay natoka no fisotronareo mba ho fantarareo fa izaho no Jehova Andriamanitrareo dia mbola toizako lizy ary no tonga tany amin'ity tany ty ianareo dia nivoaka Siona mpanjakany Esbona sy Oga mpanjakany Basama iady amintsika dia resitsika izy roa lahy analaitsika ny taniny ka nomentsika ho zara-tany Robenita sy Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase dia tandremo ny teny zao fanekena izao ka raha mba ambinina ianareo amin'izay rehetra ataonareo efa tavavoaka avy ny Egipta zany ny zanak'Israely
dia nomena afatra. Ny afatra nomena dia hoe efa hitanareo ny zavatra nisy tany Egipta, andevo tany ianareo, andevony tsy fahalalana, tsy afaka nanompo an'Andriamanitra na tamin'ny andro sabata ary dia tsy afaka ny zanak'Israely, fa dia miasa sabata, miasa lahady, miasa latsinainy, sanandro, tsisy fotoana anompona, andevo, tsy afaka ianao. Nefany nalain'Andriamanitra tao, nafahany tao. Tsy nino mihitsy ny zanak'Israely ho afaka amin'ny toerana misy azy io, ho afaka amin'ny fanadevozana misy azy io, satria matanjaka be ny Egiptiana, azy ny fahefana, tsy ninona azo natao. Kanefa dia nalain'Andriamanitra tao izy. Rehefa navoaka an'Andriamanitra tao izy, nepitany ranomasina mena, dia namakivaky ny tany efitra iny, tsy ninana ny sakafo tahaka ny fihinan'ny olona, satria tany tsy zavatra azo volena, tsisy mananasina ambolena tany, tsisy kasaka nambolena tany, tsisy vary nambolena tany, tany efitra. Fa Jehovah nanome azy sakafo, tsy nisy limonady tany, tsisy jus de grenadelle tany, tsisy divay tany, tsisy jama tany, tsisy toaka gasy tany, tsisy zay fiainana andavanandro zay hita tany Egipta. Fa zao nomen'Andriamanitra nareo ozy izy ny zavatra nilainareo rehetrarehetra. 40 taona nareo, akanjo nanaovanareo iny tsy rovotra, tsy maimbo, tsy nasiso, fa 40 taona nanaovana teny foana. Kapa mitongotra nareo iny 40 taona tsy nisolo. Matatoka ny mpivary kiraro raha zany misy eto Madagasikara. 40 taona ianao tsy hividy kiraro, tahak'izay koa hoe 40 taona tsy hividy lamba, vomafy mivarotra fripy am'zany, satria 40 taona tsisy hividy lamba tsony, fa tsy rovotra. Dia mba eritrereto ony zany, mba lamba manao ona ry zany lamba zany. Ianao ary lamba pandrianao ary tsy dia atao ina fa torianao fotsiny eo, kidorony lamba iny, iny goelaka iny, tsisy 5 taona akory dia efa maninony atorianao, dia efa rovotra. Nefa ty 40 taona, kapa tsy tapaka, tsy lany ny faladiany, nefa nandeha tongotra nandritra ny 40 taona. Zany rehetrarehetra zany ozy izy Jehovah tsarovo zany, zany nataoko taminareo. Ho fitahina namoako anareo tao ka dia zao hanao fanekena aminareo am'izay ary aka volona ary venareo, fa hanao fanekena aminareo fa efa zany ny tahanareo hatramin'izay, dia andao vonona nareo hanao fanekena. Dia jerevy tsara, takitaky zany koa tantarain'ireny olona nilaza ve fa nanompo vazimba na kalanoro na devoly reny na reny le mpanao mazy reny. Amin'ny voalohany aloha zany tsy avy hatrany dia tonga dia manao fanekena aminao koa le devoly. Fa hiaraka amiko ianao, inona ny problème anao? Za mba te hanakarena, za mba te hahazo vady tsara, za mba te hanana pouvoir, mba te hanana pouvoir ohatra hoe voajerevako ny tovavy tonga dia taratara aminahy, dia voapiako maso dia izy manaraka zay tiako rehetrarehetra, mba te hanakarena, mba hita vola be, lasa miliardera, mba te hanana fahefana hoe raha vao misy olona manafika tonga dia tondroko fotsiny dia mitoboko amin'ny tany dia efa dia ozy ny devoly. Ay, ray zany, ty zany ataonao aloha ty, manaova aloha anao sorona akoho, manao sorona akoho aloha anao zany, dia vonoiny akoho iny dia ataovan'izao. Ay ve zay fotsiny, dia manaovanao an'izao koa dia hitanao fa mahazo vola ianao dia manomboka mahazo vola me mahazo fitahina miditra am'izay le olona. Dia rehefa manomboka me miditra am'izay le fitahina mebetsaka am'izay, manomboka me manan-karena am'izay le olona, dia antaniny ina mbola tadiavinao? Za mbola te hanana trano be da be, te hanana tôbila mba anaovako fitaterana, te hazo vola be, mba tena za mihitsy no amboatra n'ity lalana mahitsy fanavaozana ty. Rehefa tsisy ianao ny fanjakana dia aleo za mihitsy no anao azy fa mba ho fitahina. Hay raha izay indray, miakatra indray zany ny sorona ataonao, miakatra omby. Dia rehefa avy eo tonga hatrany amin'ny zanakao mihitsy ny takiny am'izay, vadinao zay tianao indrindra am'izay mihitsy ny takiny. Efa ngeza be zany zavatra angataonao zany, fa mila sorona lehibebe am'zany. Ka inona ny sorona atao? Omeko anao zany zavatra tadiavinao tena ngeza be zany, fa zao amin'ilay zanakao reo izy ny tianao indrindra, ny vavy matosa ny faravavy sa ny lahy matosa ny faralahy. Any tiako indrindra aloha zany ny la faralahy ny tena tiako indrindra. Vono io ataovy soronao hafa, ho azonao zany rehetrarehetra zany, ho azonao zany. Dia andaotsika anao fanekena. Zany hoe le nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely ty zany nasehony tsara hoe efa nitahiny Israely nivoaka avy Egipta,
de efa nanderan'ny lalana iny jere fo izy nanaovan'andriamanitra anareo 70 taona tsy rovotra ny akanjonareo 70 taona tsy trobaka ny kapanareo ny fahavalonareo resy teo ny lohanareo daholo azo daholo ny tany reny fahafirenena fahavalonareo reny lasanareo daholo nomenanareo daholo anao fanekena am'izay tsika ozy izy Jehova de ohatr'izay koa ny devoly izy tonga de manao fanekena aminao depart satria tsy mety ho resy lahatra am'izany ianao aona nanao fanekena aminao ko ny angatahako ary tsy azo fa omenimeny anao zay tadiavinao omenimeny eo de rehefa hitana zay fa nahazo bebe am'izay daholo anao fanekena am'izay ozy izy ao rangotona ny tratranao de rangotoko ny tratrako de samy mivoaka raha de ianao mitroka ny rako za mitroka ny ranao de fampitroka raha io tsika vita ny fanekena am'izay zany satria fa nahazo ianao de rehefa vita zay fanekena ifanaovana amin'andriamanitra zay rehefa vita koa ifanekena fanaovana amin'ny devoly io dinazay nataon'andriamanitra rehefa vita fanekena tamin'ny zanak'Israely zay nalany devoly tahaka ihany koa eo amin'ny andininy fa 120 azavady andininy fa 7 sy hatramin'ny fa 17 ny vakitsika ianareo rehetra miseho eto anatrehany Jehovah Andriamanitra reo anio dia ny lehibenareo sy ny firenenareo ny lohan'ny firenenareo sy ny mpifehanareo ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely ny zanakareo madinika koa sy ny vadinareo ary ny vahiny eo aminao amin'ny tobinareo mba ny mpikapahazonao sy ny mpatsaka ranonao hidiranao amin'ny fanekeny Jehovah Andriamanitrao sy ny fianianana izay nataony Jehovah Andriamanitrao aminao anio hanandratany anao fireneny ary mba ho Andriamanitrao izy ary arak'izay nolazainy taminao sy arak'izay nianianany tamin'ny razanao de Abrahama sy Isaka ary Jakob ary tsy aminareo ihany no anaovako izao fanekena sy fianianana izao fa amin'izay eto amintsika nio eto anatrehany Jehovah Andriamanitsika sy amin'izay tsy eto amintsika ka tsy eto amintsika anio koa fa fantarareo izay nitoeratsika tany amin'ny tany Egypte sy izay nandehanantsika namaky ny tany Gentilis ary rehefa hitanareo ny fahavetavetahana sy ny sampy hazo sy vato sy volafotsy ary volamena zay teo aminy fa andrao isy lehilahy na vehivavy na mpianakavy na firenena eo aminareo izay manana fo mivily anio ka miala amin'ny Jehovah Andriamanitsika handehanany hanompo ny Andriamanitra ireny firenena ireny fa andrao isy faka eo aminareo izay miteraka zava-mangidy sady mahafaty jereo tsara zany raha raisitsika zany teny zany de hoe anao fanekena amin'Andriamanitra ianareo ozy izy Jehovah tamin'ny alalan'i Mosesy miteny amin'reto vahoaka reto ka raha anao fanekena amin'Andriamanitra ianareo de zao itsika eto ty anao fanekena na olona hafa tonga eto anao fanekena amin'Andriamanitra de tsy maninona mety zany na olona mbola tsy eto fa mbola misy hoavy rapitso raha afaka pitso ataontsika zao hoe ohatra zany tsika zao eto amin'ity fiangonana ty hoe ty fiangonana apokalipsy eto mahitsy fanavaozana misy olona tonga eto tsy apokalipsy eto be ny tanàna sy ny vadiny eto ny filoha mifokotany eto tsika mpiaramonina eto tanàna tonga miaraka eto raha vona anao fanekena tsy anao fanekena amin'ny Mosesy tsy anao fanekena amin'ny pastera Mayol fa anao fanekena amin'Andriamanitra anomezan'ny fitahina sy fanambinana ho an'le olona io de na de mbola misy olona tsy eto ary fa mbola tonga ny fotoana fa ho avy ry olona reo anao fanekena de mety koa zany ozy izy fa tsisy fanavakavahana de jereo ohatr'izay koa ny devoly zany fa manana ny olony koa izy fa mbanao fanekena aminy fa zao raha misy manatrika eto koa ozy izy fa mbola tsy namanay anao fanekena aminay dia ho ataonay koa zany ary zay mbola misy namanareo any ambadimbadika any azonareo atsina ho ety makaty koa anao fanekena aminay fa ho ataonay koa zany ataoko koa ifanekena io mangala tahaka foana zany ny devoly amin'ilay ataon'Andriamanitra de rehefa niteny an'izay Andriamanitra hoe tandremo sao misy miala mivily amin'ny fanompona an'Andriamanitra io manana fo mivily amin'io izy ka miala amin'ny Jehovah Andriamanitsika handehanany hanompo ny Andriamanitra ireny firenena reny fa andreo izy faka mangidy zava-mangidy izy mahafaty eo aminareo tandremo de ny devoly koa manavatra tandremo ny fady n'ity zavatra ataontsika ty ny fivavahana inona fivavahana kristianina tsy mety amin'ty ataontsika ty rehefa manompo an'ty ianareo de tsy mahazo mivavaka any amin'ny fiangonana
de ndray de misy fiangonana teneniny mihitsy hoe ity ny tena tsy azonareo andianana, ny hafa tsy de maninona fa ity tsy azonareo andanana mihitsy, ka raha mivadika am'izany fanekena zany ianareo. De ao izy Jehova mantsy zanaka Israely raha mivadika amin'ny fanekena izy zao lazainy Jehova raha mivadika amin'ny fanekena zanaka Israely a. De ny 20 ary raha reny zany olona izany ny teniny ity fanezonana ity de hiaraba tena ao am-pony izy ka na hoe hanampiadanana aho fanaraka ny ditry ny foko handringana ny leony mban'ny mangetaheta, ary Jehova dia tsy ety amela ny elony fa netroko amin'izany lehilahy izany ny fahatezeran'i Jehova sy ny fahasaro-piarony, ary toetra amin'ny fanozonana rehetra izay voasoratra amin'ity boky ity, ka vonoiny Jehova tsy eo ambany lanitra ny anarany, de ho sarahany Jehova amin'ny firenena Israely rehetra ho amin'ny loza izy araka ny fanozonana rehetra amin'ny fanekena izay voasoratra amin'ity boky ity. Izany hoe izay miala amin'ny fanekena fa ny fanaovana tamin'ny Jehova io zany de ahita loza ho voaozona reny olona ireny, ary ny ozona izay voasoratra amin'ity boky ity zany ozy izy maro ny ozona tsy voatanisa hiatra amin'izany ny olona izany sy ny taranany raha miala amin'ilay fanekena amin'ny Jehova. De mafy zany koa ny devoly raha miala amin'ny fanekena ifanaovantsika ianareo a de ho voaozona koa nareo, ho vononay koa ianareo. Ozy ny devoly koa zany akilany raha vao miala amin'io fanekena natao tamin'io, ka ny devoly ve hitondra antsika ny fiainana mandrakizay? Hitondra sa tsy hitondra? Ka raha samy anao fanekena ary zany de amin'izany tokony anaovana fanekena. Tsangana ary ny tanana zay manapa-kevitra zany anao fanekena amin'Andriamanitra fa tsy anao fanekena amin'ny devoly zany a. Ataova ambony tsara ny tanantsika alaina sara ho hita eran-tany reto ny vahoaka ny mahitsy fanavozana. Ianao atao tokantrano mihaino ahy io koa amin'ity radio ty, mbatsangany koa ny tananao sa anao fanekena ny devoly tsy manangan-tanany io dada. Io tananay zao mitsangana daholo, hitako angenareo atao tokantrano ato tsy manangan-tanany, fanekena amin'ny devoly aza manangana, fa zay anao fanekena amin'Andriamanitra atsangano ambony tsara, de raha tehaka mafy zany fitan'Andriamanitra io tanantsika io. Halleluja, halleluja. Efa hitany io fa ny devoly zao romodromotra mihitsy, tsy voaka tao ngato io anao fanekena amin'Andriamanitra fifampitady aminah, fa rehefa rovan'Andriamanitra tsika tsy mahakitika atsika io na kely ary me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja. Ka rehefa manao fanekena amin'Andriamanitra kosa izy de tandremo kosa ao mivadika io izy Jehova, fa manjary zay fanozona rehetra voasoratra tonga aminao, zay loza rehetra ho avy aminao, fa rehefa vita fanekena amin'Andriamanitra ianao azo antoka ianao, azo antoka. Misy fanekena ny fanaovan'ny devoly zay de misy taratasy be da be ny soratany, de zavatra nataony de zao ny fahavalontsika zao izy de ny olona mivavaka amin'Andriamanitra sy Jesosy io, de ataovy zay tonga an'ireny olona reny varim-bariana amin'ny zavatra hafa, ataovy zay tonga an'ireny olona reny tsiditra am-piangonana mihitsy, ataovy zay tonga an'ireny olona reny ahantra sy jaly de miala amin'Andriamanitra, de ataovy zay tonga an'ireny olona reny vily lalana foana mora amintsika ny mamono anazy, fa ho an'ireo olona tena mivavaka manompo an'Andriamanitra reo ozy izy, reo olona tena vita fanekena amin'Andriamanitra reo aza manatikatona an'ireny ozy izy, aza manafinafika ireny, aza miady amin'ireny, fa mijaly be aty ozy izy rehefa manatona an'ireny satria tsy ho resitsika mihitsy reny. Fa le olona mivavaka masirasira, le olona mivavaka tsy de miorona kiliolio, le olona tsy ampivavaka amin'ny alina, tsy mivavaka alohan'ny atory, tsy mivavaka vao am'fo, tsy mba mifady anina, reny olona tsy mazoto mandinika ny tenin'Andriamanitra reny, reny ny ambeso ozy izy de reny ny veleso. Fa reny olona mazoto mivavaka, mazoto mihaino tenin'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra reny, fady anina reny, aza midikiditra amin'ireny fa tsy resitsika reny. Zany nataon'le devoly, reny ozy izy tsy resy. Fa le olona le tsy miorona, le olona fosafosa, le olona tiady, le olona mpanakorotana fiangonana reny, reny maramila atsika. De reny rehefa tsy manao ny asany dia riato ozy izy satria tsy mahavita ny asa mpanaovitsika azy. Fa reo voaka an'Andriamanitra fa tena mivavaka reo aza kitihana fa reo tsy tratrasika fa raha arakaraka ny kitihanareo no ka resinareo, de zany no menjery amin'ny siza fiandranako aty de midoboka foana de mijaly may aho ozy izy. De nareo amin'izany zany hoe hafa ny vita fanekena amin'Andriamanitra, ka raha vita fanekena amin'Andriamanitra anao de inona ny vokatra zany? Manao ny asany ianao tahaka ny Jesosy zao, rehefa vita fanekena tamin'Andriamanitra Jesosy, inona nataony? Lasa izy nanao ny asa fanomponana nandran'Andriamanitra azy. Ny anoko sy ny asako izy de manao ny sitrapony raiko sy mahavita ny asany hoy Jesosy. Zay ny sakafoko, manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra sy mahavita ny asany. Satria Kristy efa vita fanekena tamin'Andriamanitra de lasa tokoa izy nanao ny asany. Sitrany ny marary, jamba na hiratra, ny monina, ny teny, ny marenina nandre, ny malemy mitsangana, tsy manana ny koanina, mofo dimy,
sy azan-drano telo navoky olona tsy omby 10,000 misy olona demoniaka fatorany devoly nanafaka an'izany satria vita le fanekena tamin'Andriamanitra. De jerevo koa ny olona manao fanekena ny devoly koa dirahany koa anao asa. Inona ny asa mpanaovina? Raha Kristy mampahiratra ny jamba, ny olona vita fanekena amin'ny devoly, inona ataony? Ataovy zay mampajambany iny. Atao mahiratra ny masony iny. De am'saviny am'izay koa le olona, de manomboka mitsotsorotsororo rano zany ny mason'le olona, de manomboka mangididy ny mason'le olona. Na isendra mamboly na manany de misy ahitra na zavatra manindrona amin'ny masony, de manomboka eo le mason'le olona de voko le masony. De raha misy Jesosy manasirana ny mampiteny ny mona, ny devoly ataony tsy miteny koa le olona, nefa le olona tsy mona tamin'ny voalohany idirana, tsy mitsokoratony ny vavany. Ziro fotsiny eo, izy ny anaranao. Tsy miteny mihitsy izy. Ataony marenina ny sofiny. De le olona matanjaka iny amin'ny saviny zareo, nasiany rôdy, de lasa nalemy le olona. Tena nalemy tao am-pandrina, efa nandritry ny 20 taona 30 taona, tsy nitsangana mihitsy. Zany ny azy zany le mifanohitra amin'le an'Andriamanitra, kopieny le an'Andriamanitra fa mifanohitra aminazy indray. Zavatra tena ataony eo anatiny eo hoe raha Jesosy mampahiratra ny jamba, tsika manajamba ny olona. Raha Jesosy mampandrainy ny marenina, tsika mamparenina azy. Jesosy mampiteny ny mona, tsika mampamona an'io. De hitatsika reny firy moa ny olona idirany devoly reny, na tsika rehefa nahita tsy mety miteny mihitsy le olona. Sa nareo mbola tsy nahita an'izany? Efa sendra zany nareo? Tsy mety miteny mihitsy izy. Olona matanjaka zao de malemy. De izy nysasany hoe tsy vita vaksiny polio io nampalemy an'io. Nefa devoly no nampalemy an'le olona. Fa tsy vaksiny polio. Zay nampalemy an'io izy. De raha maniraka Andriamanitra ny Jesosy ndana ataovy ny asako, de lasa tokoa Jesosy anao ny sitrapon'Andriamanitra sy mamita ny asany. Fa ny maramila ny devoly koa lefany. Tsika koa manao ny asantsika. Rehefa am-piangonana ataovy matory reo, tsy andre toroteny. Io tokoa le anao am-piangonana de efa mandeha toroteny, efa manomboka mikipokipora mora le masona. De miezaka ihany ianao hoe za tsy ampatorianao ry devoly toy izy devoly matoritory zany zanaka zany eo. Zany ny asan'ny ekipan'ny devoly. Rehefa tonga ny fotoam-pivavahana, ataony tsy avelany vavaka mihitsy ianao. Ataony raikitra any an-tsahany, raikitra any ambanivohitra any, raikitra simba ny tôbila andehanana mivavaka. Ataony marary de tsy afaka mivavaka. Mifanohitra amin'izany ny asa. Mifanohitra amin'izany. De ina ary ny Jesosy, nisy vehivavy anankiray koa ty tamin'ny andron'i Jesosy ty, vehivavy Samaritana zay nisy devoly ny zanany. De io zanany nisy devoly io na andehanany daholo zay mpanao fanafody na hanafaka azy tsisy nahafaka. De ireniny amin'ny Jesosy, ndao any amin'ny Jesosy io fa sao de mba io mba mety mahafaka anahy. Nefa za ozy Samaritana hafa firenena. Rehefa niona tamin'i Jesosy reo, aty amin'ny Matthieu 15, itsika izao zany. Nasirana Jesosy ilay zanaka vavy Kananita zany, ilay vehivavy Kananita. Ina indray zavatra nitranga tamin'izy io. Tonga ty vehivavy ty nanatona an Jesosy. Fatany tsara Jesosy fa taranaky Davida, zanaky Davida. De hoy izy ty vehivavy ty matsy Jesosy hoe mamindrafo amiko tompoko, zanaky Davida zanaky vavy nampahoriny démonie. De Jesosy zany tsy namaly an'ilay vehivavy. Inona tsy namaliny azy? Fatany zany fa tsy zanak'Israely io, tsy jiosy io. Ka ny mission andehanan Jesosy zao mbola ho an'ny zanak'Israely fa tsy mbola ho an'ny olona hafa firenena. De lasa Jesosy nandeha fa tsy namaly. De ny olona manaraka an Jesosy eny daholy, manaraka eny daholy. De vao maiky ty vehivavy ty niantsoantso, Jesosy mba sitrany reny zanako voadirany devoly mba sitrany zanako voadirany devoly De mitabataba ao zany le vehivavy. De ozy izy ny mpianatra ny farany hoe roao izy fa miantso mafy ataorinatsika. Hoe mandreraka be ty vehivavy mitabataba ty fa roao any Jesosy manino raha roana any. De niteny am'izay Jesosy namaly an'le vehivavy hoe mba hampandehan'le vehivavy zany. Zao nolazainy Jesosy ndininy 7:20, Matthieu 15:7. Ary izy namalika nanao hoe tsy nirana aho afa-tsy ho amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely. Teneny Jesosy zany le vehivavy, za tsy mbola ho anareo, tsy mbola nirana nasitrana anareo, tsy nirana nafaka anareo, fa za spesial ho an'ny Israely rery ihany.
takany hoe za paster Mayol za tsy natao any amin'ny fiangonana hafa fa nataon'ny apokalipsy rery ihany aloha zao dina indray nataon'ilay vehivavy fa nanatina ihany ilay vehivavy dia nakoka tao anatreny ka nanao hoe tompoka ao vonjeo aho fa izy namaly ka nanao hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho amin'ny amboa kely efa tena nanome Jesosy teny marary ty vehivavy ty ianareo hafa firenena io aminay jiosy amin'ny Israely takan'ny amboa kely takany biby maloto ianareo zay tsy mifampiraharaha aminareo tsy mifampiditra trano aminareo tsy mifandray aminareo zay fa aza mifandrebirebitsika ka mofonjaja zao ve homenan'ny amboa kely ery nareo takan'ny amboa tsy mety zany dia hoy raha vehivavy namaly mariny zany tompoko fa na dia ny amboa kely aza mba mihinana zay sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompo ihany na dia le amboa kely ao tanàna saka kely amintsika eo dia mangataka ao ny alika moa izy tsy mangataka fa ny rambony mihetsiketsika iny le mangataka sady mipetraka izy mihetsiketsika be ny rambony mijerinao le misakafo iny dia na izy tsy mipetraka fa mijoro izy dia ny rambony mihetsiketsika be dia mijerinao dikininy hoe le rambony mihetsiketsika iny hoe meo izy le rambony iny dia na dia ny alika izy mba mihinana zay latsaka avy eny amin'le tompony eny zay ny tenin'le vehivavy dia ina navalin' Jesosy azy dia namaly Jesosy kanao tamin'ny hoe raha vehivavy lehibe zany finoanao zany tongava aminao arak'izay irinao dia sitrana ny zanany vavy tamin'izany ny ora izany zao ny sariny zany Jesosy mahalala tsara fa izy tsy ho an'ty Israely sy jiosy ty rery ihany fa mbola ho an'reto amboa kely reto ho an'reto samaritanina ireto zay lazany hoe amboa kely mbola ho avy amin'ireo izy amonjy an'ireo satria Jesosy amonjy ny olona rehetra fa mbola tamin'ny andro ny Jesosy izy tsy mbola fotoana hamonjena ny hafa firenena fa mbola ny zanak'Israely ao anatiny aloha ny jiosy aloha no vonjena izy vao mandeha maka amin'ireo firenenareo nefa ty vehivavy ty zany tsy jiosy efa nahalala sahady izy efa nahafantatra sahady izy efa nino izy fa io Jesosy io dia mbola hamonjy ny hafa firenena akoatran'ny Israely fa ny jiosy ny Israely izay fireneny tsy nino azy tsy nandrainy azy izy reo olona firenenareo ndray namono an Jesosy nanombo azy tamin'ny azy fijaliana dia vao niteny raha vehivavy hoe tena na dia ny alika amboa kely mba mihinana zay latsaka avy eny amin'ny tompony eny satria Jesosy tompo mbola misy lo latsaka ho an'reto olona firenena hafa reto zany toy Jesosy lehibe zany finoanyty vehivavy ty zany ary matakatra lavitra mihitsy fa za Jesosy tsy ho an'ny Israely sy ny jiosy rery ihany reo ary efa hovaozina ialamiko fa ho an'ny hafa koa dia hoe tena lehibe zany fina tongava aminao arak'izay inonao zany dia za mba mampirisika atsika amin'ny resaka finoana io rehefa misy zavatra angatanao amin'Andriamanitra dia tonga dia ataovy tonga anatinao hoe mino an'izany afa ho vitako zany mino afa ho azoko mino afa handresy mino afa ho tahina tena mino afa tena ho hitako zavatra io fa ho azoko dia ianao zany tena tsy misy fisalasalana mihitsy ianao hoy zanao mpianatra manao fanadinana toy izany hoe raha ny zavatra nataoko ny lesona ny anarako iny mino afa iny lesona ny anarako iny mivoaka any amin'ny examen dia tonga dia mino ianao zany tonga tokoa iny lesona ny anaranao mivoaka any fa roa izy ianao hoe mino afa iny lesona ny anarako iny mivoaka amin'ny examen raha tsy iny moa mivoaka any tedy ahoana raha tsy iny mivoaka anyko ty efa naninona sady zany le finoanao zay efa nivasa ady izy zay tsisy fisalasalana fa tonga dia zay tonga dia azonao tokoa io na ny tsy nangatanao ary dia maninona azonao fa ianao vao manao hoe za aloha dia mino afa azo vola be androany nefa izy moa ny anome vola anay eo fa dia ohatra miretirety koa ty za ty dia tonga le vola sa tsy tonga efa tsy tonga tsony isika ianao rehefa tsy nintsoniko mino afa isanatitra vola androany fa voalokotrosan'le olona io dia tsy hitakitanao tokoa nge tena ao amin'ny sainareo matoly iny tokoa nisy olona tonga nanatitra vola ianao indray ary ny gaga tena nanatitra vola tokoa le olona dia tonga aminao tongava aminao arak'izay inonao izy inonao taka nyity vehivavy ty tena nino mihitsy izy fa nazay ary nahafa firenena mba mahazo latsadataka ny omeo Jesosy fandao sitrano le zanako izy izy ampahoriny devoly fandao dia nataon'i Jesosy tokoa izy tongava aminao arak'izay inonao dia rehefa renao iny teny iny raha renao iny teny iny dia misy finoana lehibe mihitsy tonga aminao dia mihita ny vokatra izay
fa io teny avoaka ny vavantsika io teny renesiny sofintsika io misy akony amin'ny fiainantsika io teny io misy fahefana io teny io raha misy olona miteny ka mahasosotra anao tonga de miova mihitsy ny toetra anao na ny endrika anao azy ary tonga de manana réaction tia-maly zany koa ianao teny nefa nieninao io teny io koa mahafalifaly anao fa io teny io koa mahatezitra anao io teny io mampitomany anao teny io mandratra ny fonao nefa lela kely io io teny io fotsiny de io teny ataonao koa ren'Andriamanitra koa io mahatezitra an'Andriamanitra koa ny teny aloako ny vavanao io mahafaly an'Andriamanitra koa ny fiderana ataony vavanao io zay donko rehefa mivavaka de mba sokafo le vava mba mitenena mihitsy fa aza de atao anatin'ny fo sy ny sainao fotsiny le vavaka fa miresaka takany hoe miresaka amin'ny téléphone ianao hoe miresaka amin'ny téléphone efa maneno le téléphone tsy olona allô de izy ianao mamaly anazy allô ato anatin'ny tenanao ato fotsiny fa tsy maintsy manina koa vao miteny olona allô de mba manina koa anao allô koa izy ianao fotsiny anao ali tsy manao ali anao fa inona koa navalinao allô koa izy ianao izy zao za ty za iza rabary vola sa rabary jaune rabary njaka ay ve de mifampiresaka de zay koa mivavaka amin'Andriamanitra miresaka koa ianao Andriamanitra tena za mino fa vahanao io problème ato amin'ny tokantranona io ivadiko maditra mamilava io mamono sady tsy mampidi-bola manana vady eran'ny elakela trano rehetrarehetra io mba ivadika endro io fa za efa tsy mateny iny intsony fa de vavaka sisy anao ataoko Andriamanitra fa za de mino fa ainao ny manovan'io zao tonga avy aminao araka zay inao zay inonao tonga amitsika zay mba andramo zany finoana zany nareo zao fa nanana finoana za de mino fa tsy maintsy hoavy eny mahitsy fanavaozana any paster Mayolina dao tsika hoany lasonareo na de tany amin'ny birao dao paster toy sa hoe za tsy afaka to za atao za paster fa maty zay ahoana anao tsy ho afaka mba atao tena tsy possible ho aza ahoana ny lalana any ratsy indrindra ka izay mihitsy tsy adanako ana ny lalana ratsy nefa ny fanohitra am'izay no tiako atao izy ratsy zay mihitsy no andanako ahitako anazy hoe tena ratsy marina tokoa vela izy fa sao de mba mampiresaka fotsiny le olona raha ratsy ny lalana any ho avy aho gaga indray ry zareo merci paster merci indray sy zareo mantsy maty ny akoho androano ary zany ny fandehany omby mihitsy maty enjana be zany tonga aminao araka zay inonao tsy maintsy avy anao za de tonga tokoa za fa raha tsy nanana finoana nareo tonga taty sa tsy tonga taty lona tsy tonga taty na be ny tanàna sy foko tany mivady ary mbola mety tsy nahita nahatra am'izao fa noho ny finoana tonga tokoa de nareo zay miteny hoe paster iny de tsy mba tonga ty aminay mihitsy mba manana finoana ohatran'ny mahitsy fanavaozana koa nareo de mba tonga any koa amen me voninahitra le mpanjaka ny mpanda hoe mino afa mba tonga ty koa iny paster iny mino afa andray ny tanana iny de vao mandray tokoa ianao de efa miditra aminao ny fitahinany dikan'izay miala daholo misavy ny olona sy ny fanafian'ny fahavalo reny tsy makitika anao tsony amen de mitovitovy am'izany koa ny Paoly amaranantsika azy fa fotoana moa mandeha de mandeha ny apôstôly Paoly rehefa vita fanekena tamin'Andriamanitra koa Korinthiana 8:7 eo iny moa ny zavatra nataony fa tsy nanao ny asan'Andriamanitra ary ny olona manao ny asan'Andriamanitra vita fanekena taminy de mandray ny fitahina sahaza am'izany fanekena izany zavatra andresahan'ny Paoly de hoe andininy fafito Korinthiana 8:7 iza no mandeha manafika ka mivelona amin'ny haren'ny tenany iza no manao tany-boaloboka ka tsy mihinana ny vokatra ary iza no miandry ondry amanosy ka tsy mihinana ny rononony moa araky ny fihevitry ny olona va no itenenako izany sa ny lalàna mba milaza izany koa fa voasoratra amin'ny lalàn'i Mosesy aza manakombona ny vava ny omby mively vary ny omby va no ahian'Andriamanitra sa noho izahay mihitsy no nanaovana zany teny zany eny fa noho izahay indrindra no nanoratana izany satria izay miasa tany de tokony hiasa amin'ny fanantenana ary izay mively vary de tokony hively amin'ny fanantenana hahazo
amen. Fa nagaga ny ty perikôpa ty fa tena lasa za ty ambany voatra mihitsy no zay koa ny perikôpa. Za mandeha ny tanàna dehibe tsy misy hoe mively vary miasa tany mamboly amin'ny fanantenana fa efa tonga ty ambany voatra zay mamboly mananasy de manantena fa homamy ny mananasy manantena fa izy ny vokatra ary zay nanompoana an'Andriamanitra mba tsy ho lanin'ny biby ny volovoleny, tsy ho lanin'ny valala, tsy ho tratry ny haitany. Fa hoy izy Paoly izahay efa nanoratana an'izany de izy sa nozamay azavady hoy izy hoe ny omby mively aza manakombona ny vava ny omby mively vary, ny omby va no ahin'Andriamanitra hoy izy Paoly, sa no izahay mihitsy no nanaovana zany teny zany de hoe iheny zahay no nanaovana an'izany. Fa zao satria zay miasa tany de tokony hiasa amin'ny fanantenana ary zay mively vary de tokony hively amin'ny fanantenana hahazo. Io le hoe za mino fa ty vokatra amboleko tia tsara lavitra mihitsy ty amin'ity taona ty ary mihoatra n'izay nataoko tamin'ny taona lasa no vokatra ho azoko amin'ity taona ty. Amen. De tonga aminao arak'izay no izy zay inonao. Za mino fa zanako mianatra io de afaka fanadinana io. De tonga aminao arak'izay inonao. Za mino fa ty fidiram-bola tsy ampy ty ny aretina ato tokantrano ty omen'Andriamanitra ny vahaolana amin'io mino an'izany afa za matahotra ianao raha matora ianao kelikely finoana io ho hitanao nataon'Andriamanitra. Amen. Taonao tsisy raha zay mamafy zay zava-panahinareo de zavatra lehibe va raha mba mijinja izay nananareo araky ny nofo koa zay. Raha ny hafa aza manana izany fahefana zany aminareo tsy mainka va fa izay kanefa tsy napatra izany fahefana izany izay fa miafy amin'izay rehetra anananay fandrao isakana ny filazantsarany Kristy. De toy izany le izy tsy fantarareo fa zay manompo amin'ny zavatra masina de mihinana ny zavatry ny tempoly ary zay manompo amin'ny altara de miombona amin'ny altara. Toy izany koa no nandidiny tompo fa zay mitoro ny filazantsara de ahazo fivelomana amin'ny filazantsara. Zany hoe samiasa fanompona daholo io ka ny olona miasa tany de manantena izy fa izy vokatra io, mively vary izy de manantena izy fa azo vokatra be, miompy izy de manantena izy fa iamaro ny taranaky ny biby fiompony na omby io na akoho io na vorona io na inona de manantena an'izany izy. De tahak'izay koa ny mitoro ny filazantsara io ny asany de manantena koa izy fa tsy ho maty mosary, manantena koa izy fa tsy hahantra eny amin'ny toerana fanompona eny. Tsy hoe ny mpitoro ny filazantsara mponompon'Andriamanitra indray lasa mahantra fa manantena koa izy fa ahazo an'izany. Fa ny ao izy Paoly na de manana an'izany ary tsy nataoko hoe zany ny velomako sy ny fiainako izy fa ny asa amin'ny tanako aho fa zany ny tokony ho izy zay mivelona zay mitoro ny filazantsara tokony azo fivelomana amin'ny filazantsara satria nitahina ny fiangonana de nitondra hafatra ao amin'ny fiangonana ho tahin'Andriamanitra koa satria reo olona reo na de tsy angatana ary de malala manome manao adidy amin'ny fiangonana, manao adidy amin'ny pastera, manao adidy amin'ny presbytera, manao adidy amin'ny mompera, samy manao adidy amin'ny fiangonana daholo tsiraray avy. Zay le hoe fitahinana omen'Andriamanitra zay manao ny asany. Dikan'izany teny fanevantsika ato ty fa ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa. Dikan'izany ny asa fanompona zay ataonao, mahery miasa tany ianao misy vokatra valiny iny, mahery mamboly ianao misy vokatra valiny iny, mahery miompy ianao misy vokatra valiny iny. Zay ataonao rehetra de misy valiny daholo iny. Mahery mianatra ianao misy valiny foana iny fianaranao iny. Ka mianatra ianao, ka miasa, ka mamboly misy valiny koa satria isy valiny misy valiny koa zany. Sanandro anao de matory maraina foana nefa mitady azo valala ho atono ho azo ve ny valala tsy aro azo daholo ny fandrimafana sy ninona izy sy valala manatody fa mila mifo maraina amin'ny dimy sasany de efa ny fo. Za tsy mba mpifo amin'ny dimy sasany fa tsy azoko ty valala tatia maintsy fanavozana ty raha tsy nifoty amin'ny dimy sasany androany mena voninahitra ny tompo zany fa zay tsy aro azonao daholo ny fandrimafana sy ny valala manatody. Ka de mahareza ary fiangonana amin'ny asa fanompona rehetrarehetra fa misy valiny avokoa i fisasaranao io. Aza mitady manao hoe takalopatsa vidim-pinanana ianao fa zao rehefa miasa ianao misy valiny io tsy takatry ny saina io. Za zao tsy nanam-po mihitsy hoe hitan'ity toerana ty, tsy nanam-po hitan'ny Madagasikara ray vohatra, tsy nanam-po hoe mba hivoaka tany ampitan-dranomasina tany
fa noho ny asa fanompoana natsoina tamy da nampianariny apokalipsy tam'izany olona roany iny nampianariny apokalipsy ty tamy voalohany tany amin'ny taona 150 tany olona roa eto amintsika eto ny ray tam'izany tamy taona 150 zany hoe tany amin'ny 420 taona moa zany 150 zany 4 taona zany 520 2016 sika 520 taona lasa tsangana anao ray aman-dreny le olona tsy misasapara izy ny zandriny de ny zokony ny anankiray zareo tam'izany manana ny fiangonandrazany zareo fosy hoe sao de mba m'interesenareo le apokalipsy de ireo ny nampianariko voalohany tsy haiko nambakaiky tao izy tam'izany na ina nataoko tam'izany fa de tsy azo nambakainy izy tam'izany satria lefa mpitarika tanora tam'ny fiangonana misy azy koa izy sy ny zokony izy ny tena nanomboka voalohany de le zokony mihainohaino ambadika eo de ahoana koa ary zany zavatra resahandralao zany de nafarany tonga ao ihany le zokony inao nga mba eno tsy manina ngera miaraka eto alo ary ozy izy araka aminareo koa ozy izy de ohatsainy zareo nefa voalohany de ho toerina arak'izay tratry olo anohatra fa rehefa nandeha lefa zany negaga de io ry zareo hatramin'izao mbola miaraka amiko efa ohatran'io mipoziny tam'izany ary mbola ohatr' zao izy hatramin'izao fa tam'izany izy mbola célibataire mbola mpianatra mbola tsy nanambady fa zao efa miteraka kambany nakambany ary vitany hatramin'izao satria vita fanekena tamin'Andriamanitra mahazo toerana anao izy zay mahagaga tena mahagaga zany hoe velona ny filazantsara de miasa izy eo amin'ny foibe koa am'izao fotoana zao satria asa fanompoana izay nataon'izay mirary soatsika efa ny asa ataotsika io misy valiny avokoa ninao izy fisasarana rehetra zay ataotsika fa tsy verimaina io mena voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka ary zay kitsangana ivavaka amarana zany afatra izany satria dia afatra lehibe tokoa ny men'Andriamanitra atsika Jehovah'Andriamanitra raha io ianao dia Andriamanitra tsy mizatavan'olona tokoa Andriamanitra tsy manavakavaka na ny vahiny na ny eto na ny zay mbola ho avo ianao zay anao fanekena aminao dia tsy hotsoahanao ny fanekena ka nampatsiahy anay ianao fa Andriamanitra tsy mizatavan'olona anao Andriamanitra tsy manavakavaka anao Andriamanitra tokana ianao ivavahanay kristianina rehetra na inona anaran'ny fiangonanay na inona na ny silamo ary dia mivavaka aminao na ny fivavahana jodaisma ary dia mivavaka aminao amin'ny Andriamanitra tokana anao na ny fivavahana israelita na zay malagasy dia mivavaka aminao satria mino zay fa Andriamanitra velona ianao ary ny rahanao Kristy amonjy anay nomenao anay androany ny afatra izay ato amin'ity fiangonana mahitsy fanavozana ity izay ato tokantrano tsiraray avy izay mihaino zao toloteny zao manerana Madagasikara atra ty ampitan-dranomasina androany koa ry tompo dia mba hanao fanekena aminao koa zay tahaka ny tamin'ny androny zanak'Israely mba ho tahinao sy ho ambininao ho arovanao amin'ny mpamosavy ny ody ratsy ny olona rehetra tsy anakaiky ny tanànanay tsy hakitika anay zay mosavy alefa ny olona aminay na amin'ny zavatra hoaninay na hosotronay na ny lambanay na ny tany volenay na zay hitsahany tongotray dia tsy anakery tsy anapahifana aminay fa ianao no hiaro anay satria anao fanekena aminao izahay dia angataka aminao koa zay amin'ny finoana dia ho tonga aminay arak'izay inonay zay angatanay aminao androany ka androany zay tompo dia ho hitany masonao ny tananay akavanana androany izay anao fanekena fa ho atsanganay zany fa anao fanekena aminao zay tsy anao fanekena amin'olombelona zay na pastera na mopera na iza fa ianao no anaovanay fanekena mba hombanao anay eto zay vahoaka mahitsy fanavozana manangana ny tananay avokoa na ny mpitondra fanjakana eto amin'ity toerana ty hitanao Andriamanitra ho tahinao ne ty tanàna ny mahitsy fanavozana ty koa mba ho ambinina avokoa ny vahoaka rehetra amin'ity tanàna sy ny komina rehetra manodidina eto zay fambolena atao dia avokatra avokoa ny fiompiana rehetra dia tsy ho tratran'ny aretina zay mosavy ny olona navaratra rehefa ny olona aminay tsy anakery tsy anapahifana aminay na ny zanakay na ny biby fiompinay fa ianao hiaro anay satria hitanao ny tananay akavanana zay mijoro ka nanao fanekena aminao zay tompo dia tsy hiala aminao tsy hivadika aminao ny voady zay fa tsy anao fanekena amin'ny devoly na amin'ny satana fa ianao no anaovanay fanekena vavolombelona ny lanitra ray manontolo mahita anay manangan-tanana amin'izao fotoana zao fa mahita koa ny devoly amin'izao fotoana zao ny tananay fa nanao divorsa tamin'izay fa tsy hanompo azy fa hanompo anao Andriamanitra ray
ka dia irahanao ny anjelinao hiaro anao amin'izay alehanay rehetra na andro na ala dia ny anjelinao hitompo manodidina anay ny fahavalonay dia ho resy eo ny loha ny anjely izay miaraka aminay io koa ary dia ho ambininao izahay sy ny ankohonanay rehetra misaotra raha eo atotokantrano koa hitanao ny tananay kavanana manangana anakoa izay satria anao fanekena aminao fanekena tsy vadika hatramin'izao koa mandrakizay ny anaran'i Jesosy no angatana izay mivavaka izany halleloia amen tao mafy ny teka mezantsika voninahitran'Andriamanitra halleloia